nosoratako ty a dia mikasika an'le hoe Rasanjy malaza loatra mantsy tatoatra hoe izy Rasanjy hoe mpamaty ka nanaovana azy amin'ny teny gasy aloha voalohany indrindra ny tanora mpianatra do mpanabe dia hotsika mpanao gazety le zany hoe famadiana inona natao hoe mamadika zany dia tantaram-piainan'ny Rasanjy mihitsy nanomboka tamin'ny fahazazany sy hatramin'izay fiafarany satria tsy fantatra misy hoe aiza marina izy levina fomba ahoana nafaty azy zany hoe nanomboka tamin'ny mpanjaka vavy Ranavalona faharoa ka hatramin'ny Ranavalona fahatelo ka hatramin'ny anelany Galeny teto zay zany no fandehany raha ohatra moa iteny resaka be loatra mazary tsy mividy le ankizy fa zao ny santonany nataon'ny Rasanjy zany izy nanisany nampiapanga natonga nitifirina ny Rainy Andriamampandry sy Prince Ratsimamanga izy nanisany nanolo an'le fanjoana malagasy natao 14 juillet izy nanisany namongotra ny taolam-balon'ny Andrianampoinimerina izay mpanjaka teto nafindra tany Anatorovo izy nisandan'izay natao Galeny gouverneur général Nimerina dia farana izy nanisany 12 malagasy voalohany natao nizaka zoom-pirenena malagasy dia tia fa hitanareo anaty boky tsy niresako tamin'le famelabelarana teo eritrereto tamin'izany fotoana zany valo nitranony Rasanjy valo be zao taondre faharoa vigilant zany hoe le famadihana zany resa volo izy moa tsy anjina fa nisavitra sarangy izy tsy mahafotsy izy dia nampanambadiana ny Prince Rakotomena zanam-bavy dia zay zany vao teny hoe dianjina ny mariage fa dia zay tantara ny fiafarany dia tsy hay ohatrany Jodasy anaty baiboly ihany nanano tena dia tsy hitany taolam-balo zay zany ka ny antony nanaovako an'ity koa efa mivery zany le kolotsaina famakiana boky eto amintsika indrindra ny tanora malagasy dia mba nanaovana azy amin'ny teny gasy dia mba manomboka miveriny zay hoe kolotsaina amin'ny famakiana boky zay dia nampisehoana an'ity amintsika namana mpanao gazety mba mila zany fanampiana anaovana an'io satria atao 10 000 exemplaire izy io ka rehefa tratra io dia mba amidy 10,000 ariary 25,000 zany izy io ao amin'ny mpianatra dia ataoko hoe fetomboana mpanao gazety koa mba hoe mba te alala ny tantara Madagasikara satria tsotra ngeza aiza moa nafantaranao no avy dao raha tsy fantatrao ny levinao fa dia fanareo mahita dia hitanao fa mahaliana tokoa satria tantara tsy tantara vala maty tokoa fa tantara Rasanjy farany dia farany ty 9 aogosty manana dikambe dia eo nivo zao tontolo zao 9 aogosty 4/5 teo ny andro naterahako zany hoe andro anza amin'ny tenanareo 7/10 taona zao folo ny zavikely zavy hoe efa tatabe za zany le hoe mpanao gazety sokiolona aperinasy mandeha ndraitsika 9 aogosty 5/7 teo ny japonais nanataraka bombe atomika tao Hiroshima hainareo ny vokany 9 aogosty 1/7 teo nisy le 3W le hitanareo amin'ny internet voalohany indrindra eo zany le internet voalohany ary 9/7 1896 teo natonga antsika ny zanahany mifantsay Madagasikara noho ny afitsika ny Rasanjy zany marina hoe mety ho resy tsika ny elinany fa mety afaka nanohitra ihany tsika ka zay antso aony malala-tanana mba anatolosana no vodio dia hanao conférence hafanjay dia ao nareo mpanao gazety indrindra tanora ianara ankizy ny tantara Madagasikara fa sady malina mety mampiova fomba mampanao nyty asa masina ity saotra be hitatra